Mikasika ilay mpitsara izay fatatsika ombenimbeny ny zavatra niseho. Misy ny olona tsy nahita ary tsy nandre dia mitsara vetrany ary nanitsina vetrany ny minisitra ny fitsarana fa so ihany moa fa vitsy ny olona nanao an'izany, manao abus de pouvoir any minisitra ny fitsarana, tokony tsy nataony zany, fa maninona moa izy tokony nanao an'izany fa tsy gouvernement ka ve CSM ka ve sisy. Zavatra tiako marihana aminareo dia izao: ny fihetsika nataony tsara, ilay tsara sy voalaza fa tsy miteny candidat, tsisy fandraisany amin'ny maha-candidat azy na kely akory ny fanapahan-kevitra izay niraisiko fa amin'ny mampitsara azy, satria ny fihetsika izay nataony, ny teny izay navoaka ny vavany dia nanana fotoana ary nandratra fon'olona maro ao anatin'izany ny fianakavian'ny maty. Tsy vitan'izany fa miendrika fantikan-dalàna izay famposihana ny olona hanao zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Ary koa ao anatin'izany ny fiantsiana izay natao ireo mpitandron'ny filaminana. Tsy ho hitako izany zavatra izany fa ho azavaiko anareo tsotra fotsiny hoe inona ny antony nakako ny fepetra, satria izany fihetsika sy teny navoaka ny vavan'izany dia fantikana-kitsy rano ny mpitondran-tena code d'éthique et de déontologie amin'ny mpitsara. Amin'ny mampitsara azy hoy aho no nandraisako ny fepetra fa tsy amin'ny maha-candidat azy, tsisy nidirako izany na kely fa amin'ny mampitsara azy, satria zay le atao hoe manquement grave à l'éthique et à la déontologie. Iveriko fa tsy asiko commentaire ho an'ilay izy satria manahirana ahy mieritreritra an'izany, ary za dia miteny anareo fa tsy mbola tamiko ny naka ny décision fa nila fasarina ary mila fahavolonana, satria nahoana mpianatro izy niofa natao amin'ny sekoly fa kiofa nampitsara sy mpanapitrara, ary raha izay nijerena dia ankonako zanako kanefa malona ny zavatra izay every fa miobefy ary tsy tokony ary tsy mety hojerim-potsiny dia nandray andraikitra ny tena. J'assume mahozony vazaha ny fampahan-kevitra izay ndraisiko, fa ao anatin'izany dia tiako kosa nefa ny manamarika fa tsy marina ny filazana hoe tsy ara-dalàna ny zavatra toy ny minisitry ny fitsarana. Pameliko anareo angamba rehefa nozaraina aminareo any angamba ny article ny ordonnance izay manambara sy milaza ny fahafahan'ny minisitry ny fitsarana mandray izany andraikitra izany rehefa misy ilana izany ka maika ilana izany. Inona moa ny mahamaika izany? Ao anatin'ny contexte tsika herinandro sisa iavin'ny fifidianana izay tandrovana fatratra izany fandriam-pahalemana sy filaminana izany. Ao anatin'izany no misy ny toe-javatra tahaka ireny, atao ahoana no hijery fotsiny ny zavatra tahaka ireny, tsy maintsy noraisina ny andraikitra fa dia mahazo matoky ianareo fa tao anatin'ny lalàna tanteraka no nandraisana izany. Fa tsara mampafantatra fa alohan'ny akana ny décision iny dia tsy maintsy misy ny fankatahana ny hevitry ireo chef de cour. Tao anatin'izany ny premier président de cour d'appel, procureur général de la cour d'appel